Zereo ty nandeva 5000 personnes miasa ny Dubai raha kolonely mika so ihany zava tsy mitena atsony raha zany efa nahasorina ohatran'ny ratsotso. Bon, on va continuer parce que c'est pas un sujet du tout et mahafinaritra rehefa sujet mampalahelo be. Na ratso well fendrana be iny aza tsy nanao an'izany satria fantatratsika daholo fa rehefa olona izay makany Dubai dia manana risque izy une chance sur deux hoe maty satria ny olona any tsy manaja ny zoan'ny afrikanina tsika aza mieritreritra mihitsy hoe vazaha fa afrikanina tsika tsy manana voan'ny afrikanina sy ny aziatika dia tsika koa manana raha aziatika tsy manaja fa tena hoe manaboto tena hoe manandevo nakabeazany nefa raha kolonely mika asaiko toizinareo nandefa antitra zareo ataovy mirimy male izy donc tena hoe ny ambassade tamin'ny fotoanan'ny Rajoelina tamin'ny fotoanan'ny Ratsiraka tamin'ny fotoanan'ny Ravalomana tamin'ny fotoanan'ny Rajonarymampiana tamin'ny fotoanan'ny rehetrarehetra reny tena hoe mijaly mirécupérer an'le olona na maty na voavono na andeha bavotana satria miantso SOS any amin'ny ambassade na andeha atao an'izao rehetrarehetra tena mijaly surtout côté Dubai donc misy miteny asa zao mindana mandeha makany dia ndana atao soronany nga io asa ohatrany hoe aty andafo hoe manana lalàna nareo hoe afaka manao zavatra na afaka manao inona na afaka manao inona piasa botony zareo nareo na manana diplôme inona nareo na manana diplôme botony zareo nareo izy ny promettra hoe amme asa amorona asa eo amin'ny tantsika fa ny zavatra hitantsika dia société vazaha daholo foana no ampidiriny eo amin'ny tantsika fa ny société gasy tena hoe lezeny mihitsy tena hoe tsy raharainy mihitsy ary tsy ametraka ny malagasy first zany io fa anoy ny asan'ny vazaha anoy ny famonoana antsika sa jerenareo tsara fa PDB zao ny olona andeha hanao vidéo na hoe PDB zao ny olona hijaly any amin'ny toerana io dia anjo vonjeo fa tady ty hoe raha mika no nanao an'izay ny tolona ho amin'ny toy dia tsy maintsy mandresy ny tolona